Anio Alakamisy 5 volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Lioka, nalaina tao amin'ny toko fahinanam-be andininy 7 hatramin'ny faraka amin'ny 3. Ianao moa mahita ny soa, ary Lazara kosa nozoim-pahoriana, koa ankehitriny mba aza ny fahanalana alahelo fahanao ny fijaliana. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny farisiana nanao hoe nisy mpanan-karena anankiray ny akanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika sady nanao fihinanam-be isan'andro, ary nisy koa mahantra ferena anankiray atao hoe Lazara ny valan-dotra teo am-bavahadiny. Naniry nihinana ny sombin-kanina latsaka tamin'ny latabatr'ilay mpanan-karena izy, fa ny alika avy no tonga nilelaka ny ferina, ary maty ilay mahantra ka nentin'ny anjely tany an-tratrany Abrahama. Dia maty koa ilay mpanan-karena ka nalevina. Tao amin'ny fitoeran'ny maty ilay nijaly iny izy, dia niandrandra ka tazany teny lavitra teny i Abrahama sy Lazara teo an-tratrany, ka niantso izy nanao hoe rikaiky Abrahama mamin-drafo amiko mba hirao kely ireo Lazara androboka ny loha fanondrony ao anaty rano mba hampangatsiatsika ny lelako ahay, fa mijaly loatra aho eto anatin'itý lelafo ity. Fa hoy Abrahama taminy, anaka, tsaroa fa tamin'ny andro niainanao ianao nahita ny soa, ary Lazara kosa nozoim-pahoriana, koa ankehitriny kosa mba aza ny fanalana alahelo fa hanao ny fijaliana. Sady amin'ireto toerantsika ireto dia misy antsana makadiry natao anelanelana antsika, ka izay te-hiala aty akany aminareo tsy afaka, ary izay eny kosa tsy afaka miampita aty. Dia hoy izy, mianta aminao re aho rikaiky mba hirao kely Lazara ho any an-tranon-draiko, fa manan-drahalahy 5 aho mba ilaza aminy ny marina fandrao tonga amin'itony fitoerana fijaliana itony koa izy ireo. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Moizy sy ny mpaminany izy ireo, ka aoka hiainan'izy ireo izy. Fa hoy izy tsy are rikaiky Abrahama, fa raha ny anankiray amin'ny maty no mankany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino amin'ny Moizy sy ny mpaminany izy dia tsy inona izy mitsangako velona aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.